Anio alahady fa 7 volana Jona taona 20 alahady voalohany manaraka ny Trinite. Alahady natokantsika hitrotrona mambavaka ny sekoly Fjkm. Alahady ihany koa izay mbola hibanjinantsika rehefa hevitra manao hoe mihavàna ao amin'ny Tompo. Aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha hiara-itsangantsika ry havana hideran'ny Tompo ka sokafantsika ny salamo 410. Salamo 410 ny andininy voalohany sy ny faharoa no hiderantsika ny Tompo. Vakitsika mafy amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: izaho tia an Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia iantso aho raha mbola velona koa. Amen. Hira faefatra ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ivavaka isika ry havana. Feno fifaliana ny fonay misaotra anao Andriamanitro, fa mbola afaka manatrika izao Fanompoam-Pivavahana izao izahay ary miaina eo amin'ny fitiavanao. Fa iza tokoa moa izahay no mba nofidianao ka ampanatoninao hitoetra amin'izany fanatrehanao izany. Tompo, mahatsiaro ny teninao koa izay ny hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Omeo anay ary fo madio, fo feno fanetretena, tena ho vita fihavanana aminao ka ahita ny tavanao Andriamanitra. Esory aminay izay sakana rehetra tsy ahafahantsika mifandray tanteraka ankehitriny. Tompo, raiso ny dera, ny haja sy ny voninahitra atolotray anao no izany fiandriananao sy fahamasinanao, ny herinao sy ny fitiavanao izany. Ary ny fanainao masina ihany ane no hitarika anay, andraisanay ny hery sy ilay fiainana vaovao atolotrao anay rehetra. Nohony amin'i Jesosy Kristy enoy ny vavakay. Amen. Petraka isika ry havana. Izao dia tonga amin'ny fotoana ny sekoly alahady isika miara-mitsangana avokoa ny sampana sekoly alahady rehetra, ny ankizy sy ny tanora. Ihany koa nao ny hira faharoa amby 500 ny andininy voalohany.
Iara-vavakantsika. Ry Jesosy zokonay io, misaotra anao izay fa mbola afaka iaino ny teninao amin'ity maraina vaovao ity. Angatanay ny fananao masina mba hiasa ty anatinay tsirairay avy. Dia rakofony ranao sy mandrakariva izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika. Ny soratra masina angalantsika fampianarana anio dia ao amin'ny ireo. Ireo 10 andininy 520 tapany A. Ireo 10 andininy 520 tapany A. Andeha ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Averina kely, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Andeha aloha azavezika kely ny hoe miangona. Le miangona dia entina ilazana koa hoe miara-mivory. Nefa amintsika koa ny miangona dia hoe miara-miombavaka. Andenga no tsika ty tantarana bibikely ity omentsika aloha hevitra kely le izy manao hoe nahazo izy. Ny vitsika, ny kadradraka, ny voalavo. Raha misy sakafo eo dia misy anankiray mahita an'izany dia lasa miantso namana izy. Vetivety eo dia tonga daholo ny namany rehetra. Dia naninona izany zareo teo? Niangona teo daholo izany zareo tamin'ilay sakafo teo. Dia rehefa niangona teo zareo dia naninona? Nahazo izy. Nahazo iny izy? Nahazo anjara tamin'ilay sakafo rehetra teo zareo rehetra tsirairay avy. Eto aloha dia tsy lazaintsika hoe biby mpanimba ry zareo. Fa amin'ilay fifampizarana izany nahatonga an'izy ry zareo ho resahana eto. Apetrakintsika eo iny tantara kely iny fa inona ny lesona ho tsoahantsika. Ny voalohany izay tonga teo dia nahazo izy. Nahazo an'ilay zavatra ny fampizarana teo. Ny faharoa dia ny hoe izay tonga taty am-piangonana ihany no nahazo ny fampianarana ny ten'Andriamanitra. Satria naninona? Nandray ny toriteny. Toriteny izay nampitomboana ny finoantsika. Araka ny Romana 7:7 manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Na izany aza nefa amin'izao ame anara-pahasalamana izao dia misy ny fandaminana. Ka izany nanaovantsika izao Facebook izao. Dia afaka mihaino koa tsika amin'ny radio, amin'ny televiziona mba azahoantsika miaina sy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia miara-miombavaka ao an-tokantrano ao. Ka noho izany ny mpianatra sekoly Alahady malala aza mahafoy ny fiarahantsika miombam-bavaka fa ora tokony hifoazantsika izao fa aza matoritory intsony. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anatanteraka ny hira fa 7:70 isika ry havana ny andininy faharoa milohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Iaraka hivavakantsika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra ranay tsara indrindra misaotra anao indray izahay.
raha mbola menao zao fotoana fanay hamaky ny teninao izao. Mangataka ny fanamasinao ary izay taridalana anay mpanomponao izay hamaky ny afatrao. Enao no ampisokatra ny masonay mba hanambaranay tsara ny teninao Andriamanitra. Petraka am-pilatananao koa ny mpanomponao izay hitondra ny afatry ny teninao dia ny fanamasinao koa hiasa manan-kira ao anatiny mba tsy hisy ho voambarana afa-tsy ny teninao. Ny vahoakanao izay iaino kosa dia amboary mba ho tany tsara andray ny teninao ny fonony tsiraray avy. Dia misaotra raha eo. Amen. Hamaky sy hain'ny teny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko 7:20 atomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Levitikosy toko 7:20 9:20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. Aza mitsangana andatsaka ny rano namanao. Izao ny Jehovah. Aza mankahala ny rahalanao amin'ny fonao. Mananara dia mananara ny namanao mba tsy ahazahoanao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy namanao n'olom-po amin'izay iray firenena aminao. Fatiava namanao tahaka ny tenanao. Izao ny Jehovah. Toizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka toko 7 ny 7:30 ka hatramin'ny 15. Ary faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa ambita tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe: inona no ny adinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy, satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe: raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany: nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy Jona taminy: mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demony tamin'ny anaranao izahay ka norarainay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy: aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka teny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran-kapoaka hosotroinareo satria any Kristy anareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Ary na iza no mahatafitoina na ny ray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka tsy mpiao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitoina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kely mainany amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa arinany amin'ny elo dia ny amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitoina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa arinany amin'ny elo, any amin'ny afo tsy azo vonoina, ary ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Ary raha ny masonao no manafitoina anao, esory aly izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo, any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavàna tsara ianareo. Ko raha misy fampirosiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanteraho ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, ary aza mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa.
ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andao iara-itsangana sika anao ny hira fa 4:7 ny andininy voalohany sy ny faharoa 4:7 ndiny voalohany sy faharoa mialohan'ny anambarana ny hafatra Andriamanitra. Am-pifaliana ry havana malala no iaravanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tononona amintsika ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika hafatra amin'ny ity Alahady 7 ny volana Jona ity dia araka izay efa nofivakiana teo ihany filazantsara ny marika toko 7 ka ny ndininy 10 ka ny tapany farany. Filazantsara ny marika toko 7 ny ndininy 10 tapany farany. Hoy ny tenin' Jesosy, aoka isira ao anatinareo ka mihavàna tsara ianareo. Mbola ao anatinay fibanjinana ny loha hevitra isika ry havana manao hoe mihavàna ao amin'ny Tompo. Ary eto dia hitantsika tokoa izany loha hevitra izany fa Jesosy Kristy mihitsy no mibaiko. Ny mpianatra eto manao hoe mihavàna tsara ianareo. Baiko, mazava, miantefa am-pianatry ny Tompo izany. Ary baiko, mazava, miantefa amintsika kristianina rehetra ihany koa izany ny hoe mihavàna tsara ianareo. Ry havana, raha izany tenin'Andriamanitra izany no jerentsika dia ataontsika hoe tsy ampy kay, tsy ampy ny hoe mpianatry ny Tompo mpino kristianina mazoto mianatra sy mihaino ny tenin'Andriamanitra ary efa nahita fahagagana, efa natsapa an'izany herin'Andriamanitra izany tahaka nyreto mpianatra. Mpianatra izay efa 3 taona angarangidiny no niaraka tamin'ny Tompo, nampiofan'ny Tompo, nahita zava-mahagaga samihafa ny herin'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa ireo mpianatra ireo no itenenan'ny Tompo eto hoe mihavàna tsara ianareo. Mihavàna tsara ianareo. Voalohany mihavàna tsara ianareo dia mahaiza manetry tena. Hitantsika izany eo amin'ny 7:30 hatramin'ny 7:70. Ina moa ny zavatra nitranga eto ry havana? Rehefa avy niteny Jesosy nanambara fa tsy maintsy atolotra ho vonoina izy, ho faty izy, hiala eo amin'ny mpianatra izy izany, dia teny an-dalana reto mpianatra ny ady hevitra ny amin'izay ho lehibe. Ary fantatry ny Tompo izany. Fantatry ny Tompo izany ady hevitra izany. Izany hoe nisy fifandirana
zay le adihevitra amin'ny teny hafa hoe nisy fifandirana teo amin'reto mpianatra eto, iza ary amintsika zao no lehibe, iza ny sefo, satria Jesosy zany efa andao atsika. Ary tena fandrika zany ry havana malala ho an'ny olona, ary indrindra eo amin'ny kristianina ihany koa, ny fandrika dia hoe na dia efa mpianatry ny Tompo izao aza isika, na dia efa mpino sy nanaraka amin'ny Tompo azy isika, dia mbola tsy mahafantatra ny amin'ny fiainan' Jesosy Kristy. Miaina miaraka amin'ny fotsintsika fa tsy tena izy no ataontsika ao anatintsika, mifanerasera amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy tena iainantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fandrika zany dia misy ny fitiavam-pahefana, misy ny fanambonitena, ny fiebebona, ny avinavina, ary izany mandrakariva no fosotra manimba ao anatin'izany fiainana kristianina izany. Dia hitantsika anie zany ry havana, ao am-piangonanao te atao sefo daholo na président daholo, hoe rano na président na présidenty, ohatrany mahafinaritra ery ny mieritreritra an'izany sy antson'ny olona ny amin'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra eto ary tena mazava nataon'i Jesosy Kristy hoe raha misy teo voalohany ozy dia atao farany amin'izy rehetra izy sy ho mpanompon'izy rehetra. Hitantsika izany amin'ity filazantsarany Marka 5:5 amby 30 ity. Ahitantsika ny valiteny izay tao aneritreritra reto mpianatra, tao amin'ireo mpianatra. Fa raha milaza an'izany ny Tompo hoe mihavàna tsara ianareo ka mahaiza manetry tena, dia tena toetra an'i Jesosy Kristy ny fanetretena. Toetra nampiavaka an'i Jesosy Kristy ny fanetretena, ary toetra ny fanjakan'Andriamanitra, ny olona mifanjakany lanitra ny fanetretena. Tsy tia sehoseo, ary mieritreritra ny hoe fa raha tsy tononona moa zany ny ity anarako ity, raha sendra mba mahavita zavatra kely ao anatin'ny fiangonana dia tia nahasongadina iseo. Ary zany be dia be na dia ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana aza, fa hoy isika teo toetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanetretena. Ary Jesosy mihitsy no nanome ohatra sy ny ainan'izany, fa na dia nanana ny toerana ambony aza izy dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy izany fitoviana tamin'Andriamanitra izany, fa nofohanany tenany, nakany endriky ny mpanompo, nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary eto izy dia milaza an'izany mihitsy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra. Mpanompo mifanohatra amin'ny lalan'ny fanjakan'ny tany, ny fanjakan'ny lanitra, fa ny lalan'ny fanjakan'ny lanitra izay te ho lehibe dia ho mpanompony izy rehetra. Fa ny fanjakan'ny tany, ny lehibe no mampanompo. Ka eto zany ny Tompo dia miteny amintsika mihavàna tsara ianareo dia mahaiza manetry tena. Misy moa ohatra nataon'i Jesosy eto tamin'ny fandraisan'ilay zaza, nametraka azy teo afovoany izy dia notrotrono ilay zaza, dia hoy izy tamin'ny mpianatra hoe nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy izy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy ihany fa izay naniraka. Ahitantsika mihitsy izany ry havana malala fa ny zaza dia hoarina ary ambara fa tsy mba mihevitena ho lehibe ny zaza. Izay mandray ny solontenany zany dia mandray azy. Izany hoe ny zaza dia solotena n'Andriamanitra, solotena an'i Jesosy Kristy. Noho izany rehefa ao anatin'ny fanetretsentsika dia haitsika ny mandray an'i Jesosy Kristy ao anaty, ary mandray ihany koa an'ilay Andriamanitra izay naniraka azy. Fa ny faharoa sady ry havana izay hitantsika eto dia izao hoe hoy ny Tompo hoe mihavàna tsara ianareo
ka ankamamio ny firaisana sy ny fiombonana. Ankamamio ny firaisana sy ny fiombonana. Ny 7:telopolo manomboka amin'ny 7:telopolo hatramin'ny 5 no ahitantsika an'izany. Fa inona moa ny fandrika eo amin'ny olona ry havana? Ny fandrika eo amin'ny olona dia izao hoe izay mpiray fiangonana aminay ihany, na izay mpiray fikambanana aminay ihany, izany ihany no marina. Fa ny hafa rehetra dia diso avokoa. Ary hitantsika izany eto fa i Jona apôstôly no isany anankiray tratra an'izany. Dia hoy izy tamin'i Jesosy manao hoe mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka démonia tamin'ny anaranao zahay, ka norarainay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa maninona moa izany Jona apôstôly mandrara? Tahaka ny hoe tsy izy mihitsy ireny olona ireny, tsy momba an' Jesosy ireny olona ireny, tsy marina ny zavatra ataony. Fa hoy Jesosy amin'ny 7:telopolo hoe zahay aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka ateny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohatra antsika dia momba antsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ankamamio ny firaisana sy ny fiombonana, raha mibaiko ny Tompo hoe mihavàna tsara ianareo. Ka tsy manao na inona amin'ny fampiandaniana na mandrany tena foana. Hoy koa Paoly apôstôly any amin'ilay epistilo an'ny Filipiana izay novakiana teo, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Isika mantsy ry havana, na dia samy hafa aza, zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, iray ihany isika ao amin'ny Tompo. Ary ilay fanahy izay nomena antsika dia fanahy ny fampiraisana, fanahy ny fiombonana. Ary izany anie no nahafaly amin'ny Paoly apôstôly, dia hoy izy hoe tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray hevitra, ary tena fifalian'Andriamanitra, fifalian'i Jesosy Kristy izany. Fa mariky ny fahatanjana ry havana malala, mariky ny hery ny firaisana. Ary sika malagasy koa zany dia manana an'izany fomba fiteny izany hoe ny firaisan-kina no hery. Tena fitomboka amantarana ny filazantsara ny firaisana. Ary ao anatin'ny firaisana sy ny fiombonantsika no anehoan'Andriamanitra zavatra lehibe sy avitantsika zava-dehibe. Ry havana malala, mihavàna tsara ka ankamamio ny firaisana sy ny fiombonana. Asan'ny fanahy masina amintsika izany, asan'Andriamanitra izany izay efa nitanterahany koa teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny fahatelo farany ry havana izay hitantsika eto ny hoe mihavàna tsara ianareo dia alaviro ny fanafitohinana. Alaviro ny fanafitohinana. Hitantsika izany manomboka amin'ny 2:20 ary mamarana izy hatrany amin'ny 7:20, 7:20 sy 7:20. Alaviro ny fanafitohinana. Ry havana, tena fandrika amintsika koa matetika izany hoe saloatra, sasa amin'ny fomba fiteny, amin'ny zavatra atao, amin'ny zavatra ale, amin'ny fitondran-tena, kanefa mety tsy zakan'ny hafa, tsy zakan'ny mpino hafa, manjary mitondra fanafitohinana. Ry inona moa ilay fanafitohinana? Ny fanafitohinana dia izay mahatonga ny olona analavitra an' Jesosy Kristy, na hoe hiemotra indray tsy hanaraka ny Tompo. Fa isika mihitsy no asain'ny Tompo hitaona olona maro eo aminy. Eto dia ambara fa mazava tsara ny tenin'ny Tompo eto, ary na iza no manafitohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo dia tsara ho azy raha nantonana vato lehibe
fikosoam-bary ny voziny ka tsipy any anaty ranomasina izy, voka-drasy lehibe mihitsy ho an'ny olona izay mahatonga fanafitohinana na hoe fiemorana amin'ny finoana ho an'ny hafa, ary mila mitandrina be isika amin'izany. Eto moa ry havana misy fanoharana nataon'ny Tompo, fanoharana fa tsy ara-baka teny akory, izay fanoharana nataony hoe arano tananao no manafitohana anao, tapao izy, fa tsara ho anao niditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo finoana, arano tongotra ao no manafitohana anao, tapao izy, fa tsara ho anao niditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Arano masonao no manafitohina anao, sorialy izy, fa tsara ho anao niditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Enjan'izany tenin'i Jesosy Kristy izany ry havana. Fa raha miteny izy eto misy ratsambatana moa izany ny teneniny eto hoe tanana, tongotra, misy koa nefa ny hoe maso. Fa mahatonga fanafitohinan'ireo tsy noho izy manokana, fa noho izay mibaiko azy ao anaty ao dia ny ota ao anatin'ny fotsika, ka io otantsika io mihitsy rehefa akamamitsika kobonitsika ao anaty dia miseho amin'ny endrika ety ivelany. Ny Levitikosy izay novakiana tamintsika teo ry havana dia tenin'Andriamanitra manambara amintsika mihitsy ny hoe aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao, aza mandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, izany hoe mandeha manaratsy izany ny vava no mandeha, ny fo ary rehetrarehetra eny vokatry ilay ota ao anatsika, ka ilay ota mihitsy izany no tiana esorina. Fa raha manao ohatra izy eto hoe tongotra, tanana, maso dia zavatra heverina fa ho sarobidy izany, tena tsara izany, kanefa tsy maintsy manana fanapahan-kevitra tsika analan'izany eo amin'ny fiainantsika, satria ny ota ao anatintsika ao no mibaiko, ka ilay ota ao anaty izany tsy maintsy ilaina fanapahan-kevitra fa mahavery any amin'ny helo ny tenin'Andriamanitra eto tsy hatafidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ina moa izany no tena tila nalalazaina amin'izany? Ny ota ry havana rehefa tsy hibebahana, ny ota rehefa kolokoloana ao anaty ao dia mampisaraka antsika amin'ny lanitra. Isika tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nefa ny olona ihany koa tsy ampidirintsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe mihavàna tsara ianareo. Mihavàna tsara ianareo dia mahaiza manetry tena, mihavàna tsara ianareo dia ankamamio ny fiombonana sy ny firaisana, ary mihavàna tsara ianareo dia alaviro ny fanafitohinana. Ny fanamasina io no mampahasira antsika mba ahatonga antsika hiaina izany ka andala izany fihavanana ao amin'ny Tompo izany. Amen. Vavaka sika ry havana, lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra, fa tsy sasatra mihitsy ianao mananatra anay, na dia efa mpianatra ao aza izahay,
na dia efa nahita ny herinao aza izahay sy ny voninahitrao dia mbola mibaiko ianay ianao hoe mihavàna tsara ianareo. Tompo, hitanao tokoa ny fahalemenay e. Fa mandrakariva dia tsy mba mahay manetry tena izahay. Tsy hainay ny mandray ny fiainanao Jesosy Kristy ho tena fiainanay. Tsy hainay ihany koa ny mankamamy fiombonana. Te hiainao anatin'ny fifampiandaniana mandrakariva izahay, ka izay tsy mitovy aminay dia verinay fa ho ratsy sy tsy marina nefa mitory ianao Jesosy Kristy. Omeo anay fo fiainana momba ny fitarihan'ny fanamasina andalan'izany fihavanana izany. Fa teninao koa izany hoe raha azo atao dia atao izay havananareo amin'ny olona rehetra. Eny ampahirezo izay Tompo, ka hijery koa izay tsy mety ao aminay, izay ho tamiafina ao anatinay ao, ampahafantaro anay Andriamanitra, ka mety mahatonga fahatafin'ny tohinana ho an'ny hafa izany. Aza vela hikolokolo andreny izahay, fa ome fanapahan-kevitra isan'andro anala izay tsy nambolen'ny tananao aty anatinay, ka tena ho fanasina izahay, ho mamsira ahiavana amin'ny hafa rehetra. Avaozinay ho anatrehanao ny fanoloran-tena mba ho mpiasa tsy mahazo henatra izahay ka mizara tsara ny teny fahamarinanao amin'ny ataonay amin'ny alehanay rehetra. Vavaka manokana izay ho an'ny sekoly Fjkm. Amin'izao ame anara-pahasalamana izao dia hitanao ny fahasarotana ho an'ireo tale sy mpampianatra rehetra. Hitanao ny tsy fampiana ao anatin'izany, ny ara-tsosialy mangataka izay Tompo, ampahirezinao izy ireo, ampioreninao ny fitiavanao ary anampy amin'ny lafiny rehetra ianao, indrindra amin'izay hanohizana ny fampianarana jereo madinikao mianatra ao anatin'izany sekoly Fjkm izany. Aza vela varivariana ho an'izay tsy mbola any amin'ny fianarana, ampahirezo ary ireo izay manohy kosa ianao ampahiratra ny mason'izy ireny, ampifantoka azy ireny tsara amin'izany fanohizana ny fianarana izany. Jesosy Tompo, tianay ianao, malala izay mahasoa izany sekoly Fjkm izany ianao sy ny fiainany Fjkm manontolo, ko apetraka eo am-pelantananao fa anao izahay. Ianao ny lohan'ny fiangonana dia ataovy mahatoky ny fitantananao izahay amin'ny lafim-piainanay rehetra. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, hitanao ny aretina izay mitombo mandrakariva eto amin'izao firenena izao. Ianao Jesosy Kristy no hitalaonay amin'ny famondram-ponao mba hanasitrana, hiasa, hanala ihany koa ny fahatezeranao aminay tsirairay avy, ary eto amin'ity izao tontolo izao ity mihitsy. Hitanao fa mbola misy aza ny ady la politika, misy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra tsy marobe izay mifamaofao eto amin'ity firenena ity. Andriamanitra vonjeo izao firenena izao, fa natolotra ianao Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Ary indrindra izao tontolo izao ataovy miverina aminao Tompo, hiavana aminao. Izay zavatra tsy hainao atao dia hainao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahatanteraka an'izany amin'ny olona rehetra. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana Fjkm izay misy anay izao eto Ambohijafy Fanantenana. Ampahirezo izay rehetra, indrindra ny kristianina, ny sampana sy ny fikambanana rehetra, mba tena hiorina amin'ny finoananao, tsy hatoritory, fa tena hijoro vavolombelonao ary andala ny fiombonana sy ny firaisana ihany koa. Tompo izany vavaka izany iombonanay
amin'ny nampianarinao Jesosy manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anan'io izay hanina sahaza ho annay mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Andao sika ry havana hiara hitsangana izao a dia iombonantsika ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Fanekem-pinoana laharana faharoa ho fijoroantsika vavolombelon'ny finoantsika izany manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy Tompo iray zanalay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina dia tonga olona izy nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka ao an-tanànan-kavanany indray avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavampaminany isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mipetraka ny fiangonana. So sika ry havana dia tonga amin'ny raharahan'ny fiangonana dia hitsangana ny tompon'andraikitra ilaza izany. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika zao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amintsika rehetra, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny anina aminy koa. Izany ten'Andriamanitra no raisina avy amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko faharoa ny fahaefatra izany no iarabanantsika rehetra nahatratra zao Alahady 14 Jona taona 2022 zao. Miaraba manokana ihany koa ho antsika rehetra manaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'izao Fanompoam-Pivavahana tanterana amin'ity Alahady ity zao fiadan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Sotran'Andriamanitra lehibe isika ry havana natanteraka ny voaka dehibe ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana niaraka tamin'ny fiangonana sy ny zanaka am-pielezana tamin'ny Alahady lasa teo ankasitrahana feno ny fiombonantsika tao anatin'ny fiaraha-mivavaka ary sorana sy ankasitrahana ihany koa ny fanolorana izay nataontsika ho fanohanana ny fiangonana amin'ny fantanterana fampandehanan-draharaha eo ihany koa ny fantanterana ny adidy anatiny sy ivelany sy tanterantsika Fjkm Ambohijafy Fanantenana dia ampahirezana ihany koa sika izay mbola afaka manolotra izany fa misokatra ny fiangonana mandray izany. Mianatra ny sampana sekolady ny asabotsy avy ny kilasy 10 ny manambady sy ny tsy manambady dia ampahirezana isika sampana ny fikambanana isika tokopira ihany koa amin'ny fiangonana mba iombom-bavaka akamamy izany fiombonana izany ary fampandrosany koa amin'ny fiaraha-midinika fampandrosana izany asan'ny sampana asan'ny fikambanana ary ny atokopira izany dia mahireza mivavaka ho an'izao tontolo izao misy atsika, mahireza mivavaka ho amin'ny firenena malagasy izay misy atsika mba horovan'Andriamanitra ny tanitsika, horovan'Andriamanitra koa izao tontolo izao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha isika ry havana anao ny rakitra izao ka ny hira fa 820 sy 900 no hiraintsika eo ampanaovantsika ny rakitra ataontsika amin'ny fifaliana izany.
dia retsanga sika ravana lolotra ny rakitra vavaka sika misaotra tompo noho ny fitahinao dia nomenao voly izahay atolotra ho fampandrosoana ny asanao ho fitoriana ny fihavanana ilay filazantsara ny fihavanana io zany tompo ary atanteraka ny asa tokoa izay kinendrinao tanterahan'ny fiangonana fa miaraka amin'izany ny tenanay atolotra mihitsy fanatitra velona sy masina ary ankasitrahanao ankehitriny ary raha andeha izay amakivaky herinandro vaovao dia tanterao amin'ny malalanao rehetra nitsodranomasina tononona ary atolotra amin'ny finoana ary Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra raha in Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ane ny fanahy ny fihavanana amen. Hira 5:7 ny andininy faharoa no ataontsika. Miara-mipetraka isika ry havana no vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.